Am'kafaliana sy am'karavona tompoko lasy tompoko vavy no iarahana amintsika indray amin'izao ora sy fotoana iantranoana izao any amin'ny zay toerana narahanareo an'izao vaty fantsika izao dia miarabantsika rehetrarehetra tafaraketo indray tsika namana Fabien Rabenarivo sy Zinara Andrianarisoa miaraka amintsika eto tahaka ny mahazatra ny vahiny kosa dia vaovao be mbola tsy nandalo teto mihitsy androantsika vao mahita azy ho fantaritsika eo ny mahakasika ny vahiny rehefa aveo fa miaraba ny Zinara Andrianarisoa miarabanao Fabien Rabenarivo dia miaraba antsika rehetrarehetra ihany koa indrindrandrindra antsika isa-tokantrano isam-baravakana amin'izao fandarana vaty fantsika izao raha niaraka tamin'ny vahiny hafa isika tamin'ny herin'ny lasa tamin'ny herin'ny anito izao dia amin'ity androany ity ramatoa Razafinarivo Angelette izy indray no resadresaka amintsika mandritra ny adiny iray eto ka ny lohahevitra izay hoentina amin'ity androany ity dia malalaka be satria dia resaka fanehoan-kevitra malalaka izany hoe tsika manko hitantsika tsara mihitsy ngamba tsy afenina izany fa dia indraindray ohatra ny somary tekiteky antsika rehefa maneho hevitra ka eto indrindry Angelette aneho hevitra malalaka izy mahakasika ny resaka politika, ny resaka toetra-pirenena, fanabeazana izany hoe malalaka tanteraka ka miarabanao Angelette tonga soa ato anatin'ny vaty fantsika anao amin'izao alina izao. Faly miarahaba ny Zina, faly miarahaba ny Fabienne koa ary faly miarahaba antsika mpanaraka ny fandaharana vaty fantsika. Ndao aloha tonga dia hoantanitsika hoeny ny mpijery antsika Fabien hoe izy ary Angelette inona no andraikitra sahaniny mahatanora azy ihany koa moa izany no iakarany ato anatin'ity fandarana vaty fantsika ity. Araka teny Zina hoe Razafinarivo Angelette mpianatra tao barika 5 navita 4e année fa amin'izao mitsehatra agnatin'ny fanabeazana mitantagna ny école privée Poincaré Ambalamanasin. Efa safidy ve le hoe tafiditra tao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana sa hoe zay aloha no misy dia zay no hatrehany? Tsy tagnatin'ny eritreritra aloha le mpianatra fa anisan'ny asa mahafinaritra amin'izao dia ankafaliana anaovana anazy. Anisan'ny asa mahafinaritra ihany koa. Tsara be mampahay. Amin'ny mampanabean'ny Angelette zay dia olona mizara hevitra mpaneho hevitra ary dia efa natsidika tery am-piandohana ihany koa fa ny lohahevitsika amin'ity anio ity dia hoe ny fahalalahana maneho hevitra ka dia ndao voapetrakitsika hatrany amin'ny Angelette ny fanontaniana ao amin'ity anio ity dia ny hoe manaona ny fahitanao ny fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara tsy ny amin'ny anio ihany fa nefa hatrizay teto Madagasikara. Araka ny fijeriko manokana mbola teritery ny fahalalahana maneho hevitra satria tsy sahy matahotra le raha matahora dia piripirina zany piripirina na dia manana soson-kevitra tsara azy agny ambadimbadika agny fa matahotra sao dia hoe hiteny an'izao zavatra zao zavatra marina dia hemoraigy mandigny agny tsy afahy mandigny dia lasa piripirina dia mbola tera alonge raha hita Madagasikara ny fanehoan-kevitra. Zay ny valiny fanontaniany Fabien iny fa vadiko lafinjavatra hafa indray hoe manaona indray fahitany Angelette ary ny fiainantsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha ny fiainantsika Madagasikara amin'izao hita fa tafiditra agnatina krizy laliny Madagasikara satria marobe le karazana krizy marobe eo zany na hoe amin'ny fiainana andavanandro eo koa amin'le fiainana politika tegna hita mibaribary le izy tegna mahantra Madagasikara mahantra mihitsy mahantra amin'ny lafiny rehetra amin'ny lafiny rehetrarehetra na ara-toekarena na ara-kolontsaina jiaby mampahantra Madagasikara amin'izao. Mety hoe singa anisan'ny miteraka an'izay fahantrana sy ny olana misy eto Madagasikara zay hoe le tsy fahafahana maneho hevitra. Amina manokana aroa ny antony mampahatonga antsika mahantra. Eo le tsy fasahagna maneho hevitra satria na dia manana soso-kevitra tsara ampandroso Madagasikara dia fa tsy sahy teny
fa ie koa le resaka kolikoly le kolikoly a no tegna mampahantra Madagasikara de eo koa zany le tsy fitsinjaram-pahefana misy amin'ny fanjakana foibe ny hoe ny politikany zay misy eto Madagasikara mihitsy zany a ny tegna mampahantra atsika. Laza ianao te hoe resaka politika tonga de zay ny fanontaniako manaraka hoe ianao moa zany manao politika mazava ho azy. Manahoana ny fahitanao ny mpanao politika eto Madagasikara, manahoana ny fahitany Angelette azy, misy zavatra tokony hovaina ve sa hoe inona ny zavatra tsy mety am'le hoe resaka politika? Ya, misaotra ny zinazy eo fagnontaniana zay hoe magnano politika ve? Olo jiaby magnano politika satria anao rehefa tsy magnano politika de ohatry lavin'ny politika. De raha ny fahitako ny politika eto Madagasikara misy zavatra tokony ovagna mihitsy amin'ny fitondragnan'ity Madagasikara ty. Raha te handroso atsika mila magnova zavatra manana plan hafa mihitsy atsika miala lalagna raika ty tsika misy lalagna vaovao fa raha mbola ity amizoratsika eto ihany atsika. Azo vetivety fa bien azonao ampifantarina kely ve hoe inona le lalana tokony izoratsika sa? Ya, zay zao avy amin'ny plateforme état régional ny aminay manokana ity fametrahana n'ity état régional ty no lalany tokana ivoahany Madagasikara amin'ny crise misy eto zao. Ya, ny famiresaka an'izay resaka état régional zay ianao azonao atao hoe mampafantatra kely aloha an'ilay ataontsika hoe état régional an'ny mpanaraka ny mpanara. Ya, ny état régional dia ny fitsinjaram-pahefana aty amin'ny faritra tsiraikaraiky. Ya, zay longany hoe état régional satria amin'izao mivangongo loatra ao amin'ny fanjakana foibe ny fahefana rehetrarehetra de raha mipetraka zany ity état régional ty de mitsinjara aty amin'ny olom-boafidy aty amin'ny fotony ny fahefana rehetrarehetra. Araka ny lazainy Fabien teo de hoe mety misy olona tsy mahafantatra tsara mahakasika an'izay hoe état régional zay. Inona ary ny tombotsolo ndao tonga de any aloha nidirantsika hoe inona ary ny tombontsoa mba hahafantarany olona azy misy kokoa, inona ny tombontsoa raha ohatra ka hoe mipetraka zay état régional zay, inona ny tombontsoa ho azon'ny vahoaka malagasy isa-paritra manoloana an'izay voalazanao teo zay? Ya, marobe le tombontsoa ho an'ny vahoaka aty fotony. Voalongany alonga de le fahafana maneho hevitra satria mifandray bebe kokoa aminanjy le olom-boafidy aty. Misy fahefana koa zany le olom-boafidy aty amin'izay fahefana omegna anazy. De eo koa zany le hoe miasa ho an'ny vahoaka marigna le mpitondra aty fotony fa tsy miasa ho an'ny fanjakana foibe. De zay zavatra zay de efa tombotsoa lehibe ho an'ny vahoaka afaka izy miteny zay zavatra tokony teneniny amin'le olo mboafidy aty fotony. Zany afaka mitondra ny etaeta koa ho an'ny fampandrosoana fotony. Fa amin'izao vaninandro iany atsika zao hoe zany tsisy zay hoe fitondrana etaeta ny vahoaka zay, tsisy? Ataoko hevitra hoe tsisy alonga satria raha tsika vahoaka madinika andeha aneo hevitra any amin'ny fanjakana foibe tsy tonga fa tsy maintsy satria le aty ifotona ne tsy manana fahefana na de hiteny akao azy antsika tsisy dikany kanefa tsy maintsy mandeha akagny le fitaraina de lasa tsisy le fifandraisana. Efa nivoizina foana hatramin'izay koa ny resaka hoe décentralisation. Inona le tena mampiavaka le décentralisation amin'ny état régional? Ya, ny décentralisation manko dia mbola miandry zareo avy amin'ny ministère no miteny azy aty amin'ny faritra. Fa ny état régional efa voasoratra agnaty lalam-panorenana hoe zone andraikitra ny olom-boafidy aty fotony. Fanontaniana mifandraika amin'izay Angelette hoe andao ary ataontsika hoe
tafapetraka le état régional dia raha ohatra zao Angelette amentsika toerana ianao zany ny filoham-pirenena kely amin'le faritra ohatra hoe ato anatin'ny ato amin'ny faritanin'ny Toamasina dia ianao no eto amin'ny faritra Tsinanana aleo ataontsika eto amin'ny faritra Tsinanana dia ianao no filoham-pirenena kely eto amin'ny faritra inona no tena lara-pahamehana ho anao ary ao anatin'izay ohatra hoe ianao no filoham-pirenena kely amin'le faritra ia raha ny amiko manokana ny laharam-pahamehana alonga dia le zavatra ilain'ny vahoaka ty foto ohatra hoe lalana karaha-tsika Tamatavy zao firy hoe zao tikitika miongana ka kanefa raha hagnano lalana mbola miandry baiko avy agny amin'ny fanjakana Fohibe dia raha za zao eto raha minahy manokana dia le zay zavatra ilain'ny vahoaka ny priorité le besoin-nazy zany igny no vahagna aloha dia zay fa raha ohatra ve ka hanamboatra lalana ao anatin'ny faritra anankiray dia tsy maintsy hoe miandry ny avy any amin'ny Fohibe foana fa tsy afaka manatanteraka ny ohatra hoe ny aty amin'ny faritra amintsika zao ne magnano an'izany raha ohatra manana projet le mpitondra aty amintsika no le vola kely dia tsy afaka hanatanterana anazy tsika ne mahita zao vala amin'ny sifototany ny volany mandeha amin'ny fanjakana Fohibe le 2% no mandeha aty amin'ny faritra nefa 420 faritra dia le 2% ve afahagna magnano ino dia tsy afaka dia tsy maintsy miandrandra avy agny amin'ny fanjakana Fohibe vao afaka magnano zavatra raiky ahoana ary ny afahana mametraka an'izay ataontsika hoe état régional zay ia raha ametraka an'izay état régional zay alongatsika dia mila le fikonandoham-pirenena dia samy maneho hevitra hoe satria agny ho agny ane maro ny olo manana hoe andao tsika ametraka état fédéral andao tsika ametraka état unitaire andao tsika ametraka état régional fa ny anay dia ny état régional ihany no hitanay la clé ampivagna ty Kristy raha vao vita zany le fikonandoha dia atao amin'izay le référendum le fifidianana izy amin'izay le tegna lany izy amin'izay le tegna hoentina hampandrosan'ny Madagasikara inona ny tombontsoa inona daholo ny tombontsoa ary amin'ity fametrahana ny état régional ty fa mety efa nisy ampahany kely ihany lazainao teo fa akoatran'izay mba tena amporona ny olona ho resy lahatra amin'izay hoe état régional zay inona daholo ny tombontsoa ary akoatran'ny voalazanao teo ia ny tombontsoa alonga ny voalongany dia ny fahafahan'le mpitondra ty fotony manana fahefana amin'izay zavatra ataony ataoko ohatra zao raha mipetraka zao ity état régional ty efa mipetraka agnatin'ny lalam-panorenana fa hoe ny 100 isan-jato ny vola miditra ao amin'ny commune dia miasa ho an'ny commune fa ny 70 no mandeha amin'ny faritra efa voasoratra mazava zay dikan'izay manana fahefana bebe kokoa le mpitondra ty agnano zavatra ilain'ny vahoaka ao aminazy ohatran'izany zavatra zany le lalana akoatran'ny lalana ohatra hoe resaka école hôpitaly inona ny tombontsoa amin'ny école anatin'izay sy le hôpitaly raha amin'ilay école alonga dia memem-pona ny fandroatana agnarana ho any ankizy ny amin'ny EPP sy ny CZ fa raha amin'ny hôpitaly ndraika zany dia ny fagnafody madinidinika zany va vitan'le commune fa le ny infirmier ihany no iantao amin'ny faritra le karamany zany fa le fagnafody zany mba miaigna kokoa le vidiny tsy kara le izy iaignatsika amin'izao tsika amin'izao ne mandeha amin'ny hôpitaly zany miomkomagna fa tataka poso raha va hoe marary tsika zao mahita fa maro olo marary agny amin'ny fiarahamonina tsy sahy mandeha amin'ny hôpitaly noho zay falafonsagna ny vidim-panafody zay nefa raha vao mipetraka ity état régional ty misy fandraisana anjarany commune ao agnatin'le hôpitaly miena kokoa zany le vidin'ny fanafody iresaka mahakasika ny tsy fanananasa eto Madagasikara tsika aleony atsika eto amin'ny faritra Tsinanana no resahantsika voalohany anana tombony ve ireo tanora amin'izay tsy fanananasa zay ohatra ka mipetraka ity état régional ty ia ao agnatin'ny lalam-panorenana état régional alonga dia misy ny gouvernement anankiroa misy ny national ary misy aty amin'ny
faritra dia ny gouverneur no mifehy le aty amin'ny faritra dia zareo amin'izay zany mifidy le technicien mahavita le asa aty amin'ny faritra dia igny amin'izay miteraka asa ho an'ny tanora satria zareo aty le mahafantatra hoe iry misy tanora afaka mahavita le asa dia miteraka ho azy miaigna zany mety fananana asa raha vao hoe mipetraka tsara zay le état régional zay dia mipetraka le hoe gouvernement régional manena koa ny tsy fandriam-pahalemana ia satria raha vao miasa ny le tanora miaigna ho azy io e manana asa izy ke tsy andeha angalatra tsony manao nandraiky miresaka kolikoly amin'izay fotoan'izay miaigna izy ka inona no ilazanao fa iena le izy satria miavitsa longa le olona ao agnatin'ny gouvernement atsika amin'izao zany efa mandeha amina trentaine ny ao amin'ny gouvernement fohy be ia gouvernement fohy be dia raha vao mipetraka ry zany ity état régional ity miaigna le mpitondra dia mipetraka amin'izay le hoe raha vao miasa dia miasa tsara fa antsika amin'izao zany vao misy zavatra atao kely nandeha agnamboatra copie azy anao ka ilainao malakilaky araka zao karapanondro raha tsy manana 150 anao tsy mahavita karapanondro 2 jours dikan'izay misy an'le kolikoly nefa raha vao mipetraka zay zavatra zay miasa tegna miasa normal le olo satria vitsy kely tsisy tsony le fantôme satria le fantôme nge mitondra le kolikoly satria izy tsy miasa fa karamena manao nandray aky amin'ny mampampianatra anao satria ianao ihany koa mpianatra ny voaka tao amin'ny université ny Barika 5 betsaka ny resaka mandeha betsaka ihany koa ny hitatsika amin'ny fampalalam-baovao maro amin'ny tambazotra tserasera makasika ny grève ny mpianatra Barika 5 izay naratrana mpivahiny izay niala sasatra teto Tomasina inona no azonao ambara makasika an'izay ia amin'ny voalongany alonga sarotra hoe tsy hanametsigny ny mpianatra satria tsy tokony nataon'ny mpianatra manimba ran'olo raha tsika zao ne mahita raha vao mpianatra Barika 5 migrève dia fa miala daholo olo amin'ny sisiny satria tsy maintsy misy zavatra simba ka aminahy manokana tokony mipetraka efa haitsika ne ny logon'ny université fanahy sy fahendrena nefa zay le fahendrena zay tsy hita ao amin'le mpianatra isan-taonga misy le grève fa aminahy manokana tsy tokony le grève le mpianatra satria jiro jiaby tatamatavy ange tapaka tsy tabarika 5 rery ihany le tapaka fa tamatavy ray manontolo tokony mba niandro kely zany zareo hoe mba nanana le fitonigna alonga zareo amin'le jiro le grève Barika 5 manko araka nylazainao teo hoe zavatra efa misy foana tsy voafehy zany le mpianatra ny dikan'izay satria tsy voazay ny zavatra simba fa nisy ihany koa ny fandogona pneu amin'ny lalana simba ny lalana ny rehetra zay misy tsy voafehy zany le mpianatra ny dikan'izay satria mbola mamegina foana varotra manodidina toereo voaravo simba foana ia efa hitatsika boaka matoa tonga amin'ny anjery manontolo efa tsy zaza sady ny ao amin'ny université nge ny olo jiaby magnerana Madagasikara ary misy avy any ivelany tsy mitovy zany le fomba fijery misy ny zazany tsy andeha hianatra koa fa hoe dialaka boursa dia agnoany zavatra dia ka ho zany misy zavatra raha dia tsy voafehiny le ao amin'ny université zany fa zahoako ananjy le zaza satria ataoko hoe tsy ampy ve le fampafantarana anjareo hoe tsy tokony zao ny atao rehefa aty amin'ny université mety angamba raha zazo hoe tokony amigna soson-kevitra mihitsy hoe ampianarina alonga le zaza hoe rehefa tonga aty amin'ny université zao ny tanjona banjinina le tanjona asiana fampianarana zany ho an'le vao hiditra elany fa nio-kevitra le ataon'le mpianatra mahatonga azy ny grève ndresaka ianao anatin'le hoe ny université fanahy sy fahendrena zay ny teny filamatra ao anatin'le izy inona zany le tokony endrika na fanio-kevitra tokony ataon'le mpianatra dia aiza izy ny tokony anohevitra raha iresatsika zao ohatra hoe trangana fahatapahana herinaratra fotsiny efa tsy desileny amintsika alonga surtout ao Barika 5
misokatra nge vavaravaragnany président université zany ary olombelogna nge président université zany afaka ifampiresagna fa tsy le manimba fananan'olona no afantaragna fa hoe zao no marary ny olo hoe raha ohatra ve zany atsika ty hoe tapaka jiro andeha igrève olo jiaby de ino tsy ho simba rehetrarehetra kanefa afaka atao miresaka normal hoe magnino me jiro atamatavy ty atsika zao raha mijery Facebook mahita zay fa nehoan-kevitra zay hoe inona no mahatonga jiro atamatavy tapaka misy mamalany angeo hoe fa izy tsy voatery hoe mitaraigna ny anana de mivaliny any idika kely ndray mahakasika an'le tovavy anankiray tompoko vavy moa zany izy am'izao le voatifitra zany hoe ao anatin'ny trangana tsy fandriam-pahalemana eto Tomasina inona ny tena hitanao mampirongatra an'izay hoe tsy fandriam-pahalemana eto Tomasina zay resaka faneho-kevitra resantsika eto faneho-kevitra malalaka inona ny tena hitanao satria iny zao tovavy voatifitra de maty tsy voaino ihany nefa fa betsaka izay tranga hitantsika ohatrohatran'izay foana inona ny tena hitanao hoe mahatonga an'izay tsy fandriam-pahalemana ny anazy vahany zay ny aminah manokana alonga tsy fananana asa amin'ny tanora zay no fototra n'io resaka insécurité io satria le tovavy angefa nanagna poste tsara mety nisy le fialogna izy karan'io marô de efa managna asa tsara nefa za ty tsy managna asa allo izy amboary de noho zay le tsy fananana asa ny tanora zay no mitarika an'io insécurité raha eto amitsika tamatavy en plus koa zany sosikevitra nenay tokony zany ato agnatin'ny faritany misy le hoe fahafantaragna hoe iza daholo ny olona miditra agnatin'ity faritany ty izy daholo miditra agnatin'ity faritra ty fa eto ange tsy fantatra zany tsy hainy vahiny tsy hainy tompotana tsy misy olona raha tsy misaotra agnatin'ny fokotany de tsy fantatra izôvy le olo de zay zavatra zay zany mba tokony ho hita isaky ny faritra hoe rehefa olo anankiray nge zany hoe lalàna mipetraka amitsika rehefa anao ndeha findra amina fonenana hafa mitondra maridala fa zany zao tsisy amitsika zao tongatongao azy dikan'izay zany de foana daholo zay rehetrarehetra zay ka mipetraka le régional petraka zay ka tonga de foana satria mazava daholo agnaty lalam-panorena ny état régional hoe zao ny zavatra mife managna discipline le faritra ho ananjy manoka hoe rehefa tia tamatavy anao raha andeha tamatavy mila managna maridalagna mazava hoe anao vakasa hipetraka sa mamitahiraka manao ahoana ny fahafahana ihany ko zany maneho hevitra raha ohatra ka mipetraka le état régional raha nandray an'le ohatra sika resaka momba le faneho-kevitra zareo anivony barika dimy le mpianatra teo azony zareo ataony manatona ny tompona ndraikitry ny université ny barika dimy ny tompona ndraikitry ny université barika dimy nefa de amin'ny tompona ndraikitry ny université ny barika dimy zay voafetra ihany hoe atreo ihany ny azy ny anjara ndraiky no anatin'izay ny lakorona ny tokotany ny barika dimy fa malalaka ihany ko ve zany ny olona tsy andray ntsony hoe ny mpianatra fa ny olona aty amin'ny faritra maneho hevitra eo anivony zareo tompona ndraiky mpanjakana aty fotony zay afaka mamahany zany olana zany afaka mijereny zany olana zany raha ohatra hoe tsy jery fotsiny zao raha tsy teny fotsiny akoatrany hoe fahatapahan-jiro ny tsy fandriam-pahalemana ny tsy fananana azy raha mipetraka alonga ity état régional ty afaka maneho hevitra nkalalagna le olo ary afaka izy mitondra le etaetany am'le olo mitondra ananjy satria mipetraka tsara hoe azavaiko alonga hoe ny président fokotany fidiny le vahoaka de malalaka le vahoaka miresaka zay marary ananjy amin'ny président fokotany de lehibe ny tanàgna am'izay fidiny le président fokotany matahotra lehibe ny tanàgna raha agnanoky toatoa le se fokotany de am'izay fotoagna zay malalaka kokoa ire vahoaka reo mitaregna zay zavatra marary ananjy amin'olo mitondra ananjy satria izy nametraka le olo akeo
dikan'izay zany araka ny fahazahoko ny tenin'ny Angelette dia hoe tsy mipetraka le rafitra eto Madagasikara. Inona zany ny rafitra tokony hipetraka eto amintsika eto Madagasikara eto? Ia, amin'izao langa tsy mipetraka amin'ny tokony ho izy le rafitra. Raha ty amin'ny lalam-panorena ny état régional dia avaty fotony ny fifidianana mandeha voalongany. Mandeha ny sefokotany, zay vao mandeha ny benitana, solombavambahoaka, zay vao mandeha ny filoham-pirenena. Fa amintsika amin'izao inona no mandeha voalongany? Ny filoham-pirenena. Dia aty afara amin'izay magnino? Raha tsy mitovy loko amin'le filoham-pirenena le olo ake tsy lany. Kanefa raha vao mipetraka ity état régional ty dia ireo le grand électeur no mifidy ny filoham-pirenena. Matahotra kokoa zany le filoham-pirenena satria olo-mitsy no mifidy anazy. Fa raha tsika amin'izao le vahoakany raha ifabiana foana grève aminanjy tsy mampiasa loha ohatra satria mbola maro vahoaka akany. Fa raha ireo grand électeur reny mifidy ananjy olo-mitsy ange hoe tsy sahy manao mpitoatoa izy. Satria miresaka fahalalana maneho hevitra, misy ihany koa le trangana faneriterena sy karazana fandrahonana ho faty amin'ny alalana faneho-kevitra. Raha tsy laza zao tsika zay tamin'ny herinandro lasa teo iny be dia be ny ary nalaza teto anatin'ny tambazotra tserasera ny mahakasika ny resaka fandrahonana mpanao gazety anankiray Gaël Borgiano zany ao anatin'izay izay correspondant ny TV5 Monde en France zay namoaka ny karazana fampahalalam-baovao ho an'ny vahoaka mahakasika ny resaka tranga ty any Ambohimalaza zay fantatsika fa malaza tokoa le Ambohimalaza tamin'ilay izy dia eo ihany koa ny resaka SADC. Manao ahoana ndray ny fahitanao azy? Ia, raha resaka ny Gaël igny alonga iarahantsika mahita fa nisy le fandrahonana araka le izy miela vaovao hoe nisy le fandrahonana anazy, nisy menace takao hoe tsy tokony hiteny raha mahakasika ny Madagasikara, raha hoe zavatra tokony agnalabaraka Madagasikara. Raha tsika mahita mikasika iny Ambohimalaza iny ane atreto mbola tsy fantatra ny mazava tsara hoe inona ny tegna fotony, fa hoe araka izy ny volagnin'ny filoham-pirenena tamin'ny zavamaniry nisy fagnafody gasy ino tsy afaka porofotsika hoe inona le izy. Fa teo amin'ny Gaël namoaka zay zavatra hitany sy zavatra tsapany iny no nampisy le izy hoe tsy tokony tenenina le marina aminazy fa lasa manontogna ny fanjakana fohy be. Tsy teny za hoe iza le izy fa hoe manontogna ny fiandrianam-pirenena ka nasivana le teny mba ampangina anazy hoe tsy afaka miteny ty zavatra ty ianao. Tsy mahazo manevitra ve zany ny olona eto Madagasikara na zany mpanao gazety na zany olon-tsotra na zany atoko-panohatra tsy manana fahefana hevitra ve ny olona zany sao satria be dia be ihany koa na ny fikambanana aza marobe ny ohatra hoe mba te haneho hevitra dia voatohitohina ihany koa anatin'izay. Raha amintsika amin'izao langa sarotra mandeha maneho hevitra hoe zavatra tegna point faible ny Madagasikara zany sarotra satria raha vao hiteny an'izay zavatra izay anao dia efa miskina hoe inona zavatra azo ana. Fa kanefa raha apetraka ity état régional ty zay alonga ny clé hitanay raha mipetraka ity état régional ty dia tsisy an'izay zavatra zay satria mipetraka tsara le hoe tena démocratie, tsy démocratie sarantsarany fa tena démocratie manana fahefana daholo ny olona rehetrarehetra hiteny zay mahazo anazy. Ka tsika amin'izao ne tsy afaka manao an'izany nefa raha zao amin'ny lalam-panorenana antsika ne manana fahefana be nareo mpagnano gazety tsy tokony teriterena nareo aneho hevitra zay zavatra tany kanefa mbola misy zay zavatra zay. Angelette anatina antoko politika manaona fahitanao ny tontolo politika eto Madagasikara amin'izao vaninandro ihany antsika izao? Raha tontolo politika eto amintsika zao alonga dia sarotra ilazana anazy satria amintsika zao misy ny hoe atoko-panohitra. Le atoko-panohitra zany mizana anankiroa aminà manokana le izy misy le hoe manohitra be fahatany fa sady manohitra be fahatany no tia seza, fa misy kosa le mpanohitra
tsy manolotra le izy fa mitondra sosokevitra karaha ny ataon'ny plateforme état régional tsy manolotra izy fa mitondra sosokevitra ivoahany Madagasikara amin'izao crise lalina zao. Dia tena hoe ampivoaka ny Madagasikara tokoa ve? Raha mipetraka ety état régional ty mivoaka atsika ka satria maro ange zavatra tsy mety Madagasikara ataoko ohatra foana zany amin'le fitantanam-boalam-panjakana tsy mivangongo any amin'ny fohy be le valandroy 900 isan-jato fa mba le 60% zany aty amin'ny faritra aty dia afaka miasa normal dia automatika zany androso Madagasikara. Ia, itsika eto Madagasikara moa zany nivoaka malagasy mihitsy moa zany matetika dia maso mahita, mila maso mahita vao hoe mahita hoe tena mitondra fampandrosoana maro zavatra fa tsy hoe lova-tsofina fotsiny. Dia eo zany tiako isariana sy anontaniako ny isariana ny mpiaino sy ny mpanaraka ary ihany koa anontaniako ny Angelette hoe efa nisy ve firenena teto ambon'ity tany ity nampiatra an'izany état régional zany mba atao ohatra ho fantatry ny vahoaka ka nandroso ilay firenena. Ia, misy ka tsika zao efa niteny Banque mondiale fa mafantatra hoe ity état régional ty mampandroso satria ny Italie sy Espagne nampiasa an'ity efa aiza zareo zao efa lasa lavitra dia efa nahita zay zavatra zay zareo raha mampiasa ity état régional ty Madagasikara androso ihany. Reseo lahatra aloha ny olona le za zany hoan'ny tsy mahafantatra misimisy kokoa mahakasika an'le plateforme état régional zany zao dia mety mbola sanganena ihany hoe fa ahoana marina izy ty inona marina le resaka plateforme état régional fa andao nge Angelette fitiny fohy amin'ny mpijery atsika dia ataovy fandresen-dahatra anao hoe inona zany ny tena mba isotomanao inona paikady entinareo mba resy lahatra ny olona amin'izay hoe état régional amin'izay. Ia, ny sintoma conseiltsika indrindrandrindra atsika aty amin'ny tontolo aty amin'ny faritra na tontolo ambanivolo manana fahefana bebe kokoa antsika mifandray amin'le olo mba fiditsika dia eo koa zany hitanao sy tsapanao fa le zavatra ataonao agnatin'ny faritra misy anao dia misy retour mandeha aty aminao. Ataoko ohatra hoe magnefa etrana tany anao na etrana trano anao mba misy le retour hitanao fa afaka ampiasainy le olo mba fidy eo amin'ny toerana misy anao le vola nifainao. Atsika ge efa atrizay le izy tsy tamin'izao tagna fa magnefa ihany le etra fa tsy hita le retour karaha hoe miasa jambarafoza atao ihany le asa nefa tsy hita le vainga kanefa raha vao mipetraka ty état régional ty mazava tsara aminao hoe ity le zavatra nifaiko amin'ny fanjakana dia ity le retour miherigna ty aminay vahoaka tsy mandeha ambilany alonga eo alonga tsika hoe tsy mandeha ambilany fa mipetraka hoe atsika ty atamatavy ohatra misy etran-trano nifaigna dia etra-trano nifaitsika ngane na vitana lalana karan'izao efa zava-dehibe zay zavatra zay. Manahoana indray ary ny vidim-bokatra raha hoe mipetraka le état régional manahoana indray mahakasika ny mety ho vidin'ny vokatra. Ia, raha ny vidim-bokatra alonga asiana resaka milamy satria atsika zao mahita raha ny vidin'ny vanille 900 le verte nefa raha vao mipetraka ty état régional ty dia misy tsy le fitondrana fohy be no mametra le vidiny fa le firenena mila anazy fa le filoham-pirenena mipetraka amin'izay hoe inona le asan'ny filoham-pirenena mitady famatsiam-bola any ivelany dia le tonga dia mipaka amin'izay le mpamatsy vola afaka mipaka ty amin'ny vahoaka. Fa raha tsika amin'izao zany mahita le vidim-bokatra tegna ratsy satria misy le elanelana misy mpagnelagnelanana eo ataoko ohatra hoe avy amin'ny zinazy na mividy 2 vanille tonga ty aminazy 500 tonga ty aminao nefa le tokony avy amin'ny zina ty mipaka ty zany hoe ny faritra ihany ve zany mitady lalam-barotra ho amin'ny tantsaha zay fotoan'izay le faritra no mitady lalam-barotra mba tsisy le intermédiaire maro be io le fisian'le intermédiaire nge mahatonga le vidim-bokatra miegna samy tady tombony daholo. Efa mba manenika ny Madagasikara ve ty plateforme ty? Ia, efa mipetraka ka
efa misy magneran'ny fatra ary efa maro olo mafantatra zany hoe état régional zany satria ao amin'ny site ngefa mahita an'izany atsika raha vao mitape le www.état régional de efa mahita zay zavatra zay na tsika zao efa miaina agnatin'ny tontolo numérika de fa raha ao amin'ny Facebook zao tsika mahita le plateforme état régional de efa mahita zavatra dika zay efa magnenika a Madagasikara na am'izao tontolo zao aza hoe Madagasikara ne raha mipetraka ety de mandroso efa maro olo mahay zany fa mbola miandry atsika miandry le hoe ahoana ny isiany le fikonandoa ampafantarana bebe kokoa le hoe inona ny tegna objectif ny état régional. Misy amin'ny teny gasy ve le izy any anatin'ny tambazotrany de misy amin'ny teny vahiny sa hoe amin'ny teny vahiny foana? Saotra betsaka amin'le fanontany tsika nge malagasy ahoana me tsy agnasivana teny gasy le izy misy amin'ny teny malagasy misy amin'ny teny français ary misy amin'ny teny anglais. Nareo zao anatina toko politika anankiray za zany mahita hoe tanora ny tena betsaka raha salanisany jereny aminao manokana ve Angelette hoe tokony omena sehatra zany tanora zany sa hoe mbola tsy manana traikefa loatra mbola tsy ampy-traikefa ny tanora de tokony jery fotsiny aloha inona no azonao lazaina mahakasika an'izay eo amin'ny resaka fitantanana no resahako. Saotra betsaka raha ny tanora maro ny ty sehatra agnatin'ny tontolon'ny politika tsika zao tatamatavy zao mety fa maheno fa matetetika zareo amin'ny projet masaky mandeha mitety faritra mihitsy mitady le hoe inona no mahatonga ny tanora tsy te sehatra agnatin'ny politika maneho eto le tanora karamiko manokana alonga le antony mahatonga le tanora kamo sehatra agnatin'ny politika tsy hoe izy kamo fa noho ny fisiany le hoe goekantitra toko zay alonga le izy le goekantitra le zare fa maventiventy amin'ny politika ka tsy te agnatory lalana ho an'ny tanora de lasa agnatory lalana sa tsy te tsy te hanome sehatra ny tanora zany de ataoko ohatra koa zany hoe na de te hisehatra agnatin'ny tontolon'ny politika ny tanora tsika am'izao zao tamin'ny fidanana be ny tanàna takegny lafo be le caution tsy vitan'le tanora de izy raha mbola voiala iantrany any aiza nagnano caution betsaka be lasa izy de tsy mahavariagna ananjy tsony amin'izay le tontolon'ny politika lasa hoe handany vola fahatany izy dikan'izay betsaka zany ny sakana tsy hidiran'ny tanora misimisy kokoa amina sehatra anankiray. Maro be le sakana eo zany le misy alonga tsy fahafantarana fa misy ndraika tanora tegna mafantatra agnatin'ny tontolon'ny politika fa nohony zay le tsy le olo maventy manakana ary koa zany amintsika Madagasikara ne rehefa hoe hiditra agnaty tontolon'ny politika zany ny tanora de fa hoe fatekana anao fa misy tsy haiko ngamba naregnina zay zavatra zay zay le antony mahatonga tanora koa zany tsy te sehatra agnatin'ny politika misy lavaka ngamba koa. Inona zany no tokony ataon'ny tanora manoloana an'izay rehetra zay? Tokony mihetsika le tanora hiady amin'ny zavatra hoe na koa magnatony re le olo maventy mihitsy hoe mba miao sehatra am'izay le zay tanora fa araka ny tenin'ny olombena ny tanora ho avy ny firenena kanefa le zareo avy ny firenena resakana de ohatra ve zany ka mipetraka le état régional ty de mahasehatra misimisy kokoa ny tanora am'izay sa hoe ahoana ny fahitany Angelette azy? Tatsika am'izao tsika hita masotsika am'izao ary agnatin'ny plateforme ny état régional nge 90% zany mampiditra ny tanora mihitsy hihitra agnatin'izay tontolon'ny politika zay tegna mazoto alonga am'izao tanora raha megna sehatra malalaka izy hitra agnatin'izay tontolon'ny politika zay. Inona ary ny tokony ataon'ny tsara maben'ny vahoaka sy te hiantsehatra sy te hianoana te hiara-iasa miaraka amin'ny anareo nivony plateforme état régional tsika zao raha mahita tsika tamatavy raha toa ka hoe mahaligna atsika hoe hihiditra agnatin'izay tontolo ao agnatin'ny état régional zay tsisy tsy mahay zany gasy mi zany raha hita tamatavy na magnerana Madagasikara fa mafantatra zany gasy mi zany ao tsy manosy bontagnana fa mandray atsika raha te halala bebe kokoa atsika hoe inona marina zany
plateforme ny état régional zany ao amin'ny gasy misy efa amin'ny Facebook takarahantentika hoe ao amin'ny plateforme amin'ny Facebook efa afaka anarantsika hoe inona maro le état régional. Nareo ve efa nisy dingana nataonareo nentana nampelezana ty état régional ty mba ho fantatry ny vahoaka malagasy rehetrarehetra satria zay le lazaiko teo mety mbola misy olona mbola misalasala mahakasika an'izay efa nisy hetsika ve nataonareo akoatrany hoe fanaparitahana ny boky izay efa dingana ngeza be? Ia, raha ny hetsika alonga efa commence mandeha. De raha ny fampifantarana zany zao efa matetika zao ny président ny plateforme miakatra télé jusqu'à Antananarivo. Iange efa fantatra tontolo zao fisian'ity plateforme ty Madagasikara fantatra anjareo fa le atsika ty amin'ny tontolo ambanivolo angamba no mbola agnasivagna ezaka fa raha amin'ny faritra maventy amin'ny faritany jiaby efa malala hoe fisian'ny plateforme état régional. Fa nareo ve mbola manantena hoe tsy maintsy ho tafapetraka io any aorianany? Ia, magnantegna zay ka satria kelikely angamba fotoagna hipetraka ty état régional ty. Inona ny antony? Mafantatra nge ny vahoaka malagasy fa crise Madagasikara raha vao mafantatra hoe fantajare kokoa hoe zao no tegna tombotsoan'ny état régional tafapetraka ho azy. Ny flou tarika tsy namolavolany ty état régional ty de raha atsika malala fa efa nisan'ireo ataontsika hoe candidat nitsaka hofidiana ho filoham-pirenena teto Madagasikara de raha ampiatra an'ilay état régional eto Madagasikara ve zany de hoe tsy maintsy izy ihany koa ve no filoha ao anatin'izay sa tsy voatery? Ia, sodra betsaka tsy voatery alonga satria atsika zao mety mahita maheno hoe sariky saignatsika zany amin'ny rano kakanjila le araka anay zegny hoe mamorona fikambana de le mitondra ihany lasa filoha tsara sokotana amintsika alonga raha ny le namolavola ny état régional zay mahatonga izy manintona ny tanora hiditra sehatra ao agnatin'io izy te ampianatra ny tanora izy aloha fahitanay anazy hoe mety misy fotoagna te hiditra am'izay zavatra zay fa tiagna be le tanora mihitsy izy andeha am'izay sehatra zay fa mety tsy ho izy ihany andeha ao fa agnabe le tanora le jeune mihitsy atosiny hihiditra lalindalina kokoa. Zany hoe afaka mampiatra ny état régional io ihany koa zany hoe olona hafa ivelan'ilay plateforme tsy voatery ny tanjonan'ny plateforme nge mba hijoroan'le état régional raha fampandrosoana ny Madagasikara tsy voatery hoe izy namolavola ihany no hiditra sehatra akao fa le fametrahana nyty état régional ty no lakile ampandroso Madagasikara. Zany hoe itsika zany aloha tsy afaka ny andeha hoaiza mihitsy tsy afaka androso mihitsy tsy afaka anao dingana mihitsy tsika raha tsy io état régional io mipetraka zay fanazavana zay tsy afaka atsika. Inona ny antony? Aheriko fogna hoe noho le tsy fananana fahefana ty ange no antony raha vao mipetraka ty état régional ty malalaka ny zavatra rehetrarehetra afaka mampandroso ny faritra tsy araikaraika. Raha sanatria mivava raha sanatria mivava ka tsy tafapetraka mihitsy ty état régional ty inona no mety fieritreretana zeretiny zavahitranga eto Madagasikara? Za longa mahita fa raha vao mbola tsy tafapetraka ty état régional ty ozy ny tena vazaha compte d'habitude mety ho ratsiratsy no zao ihany atsika atsika nge zao fa marina rambony ny placen'ny Madagasikara amin'ny fahantrana raha vao tsy tafapetraka ty état régional ty na ankôry atsika sarotra amitsika androso satria na ty agnano zavatra le olo mbo afidy any fotony tsy afaka mihetsika izy de sarotra zany androso afaka ohatra hoe manome maro-potoana ve Angélé teo anatin'izay? Ia, raha vao tsy tafapetraka zany ty état régional ty na afaka enina dimampolo taogna na afaka 12 taogna magnaraka koa atsika de karan'izao fogna atsika vao maika ratsika néogistre satria magnino le vahoaka am'izay fotoagna zay fa tsy miasa lao ny fampandrosoagna ny Madagasikara zany fa ino fa
kibony any politika ny kibony ihany no mampiasa lao anazy. Raha ohatra ndray ka tafapetraka somatsara ny état régional dikan'izay manana fanantenana ny vahoaka malagasy fa ho tafavoaka ao anatin'ny izay fahantrano zay tafapetraka ohatra izy hoe tafapetraka amin'ny ndaontsika anao kajikajy kely hoe tafapetraka izy amin'ny 2027 fito amby roapolo sy roa arivo ohatra dia manantena ve mivahoaka fa any amin'ny telopolo sy roa arivo any efa misy fiovany Madagasikara. Ia, raha tafapetraka normal ny état régional izy alonga tsy miteny tonga dia hoe androso karaha andà Madagasikara fa efa hita le fiovana lehibe, misy fiovana lehibe eo amin'ny vahoaka malagasy satria tafapaka aminanjy akany le fampandrosoana tian'le olo ampandrosoana ny Madagasikara. Dikan'izay za ty voarana amin'ny 2030 zany efa misy zavatra miova ty nosy malalatsika fa misy zavatra mivaingana. Manana olontsika amin'izao efa voalaza teo moa zany miresaka fanabeazana ny amin'ny resaka fampandrosoana ny lalana sy miretraretra ny resaka voafety daholo ve zay retraretra zay raha tafapetraka io état régional io. Ia, voafe izy satria misy le mpagnaramaso le mpagnaramaso le zavatra tokony atao karaha antsika amin'izao ny hoe mila agnamboarana lalana tambatavy alefa akany le izy agny dia agny efa hoe vita hono le lalana efa nisy fotoagna zao ny réclame ny président république atsika tagnatin'le contrat hoe tsy haiko hoe firy centimètre le atevegnan'le goudron nefa nandeha nijerena avy takaizy nagnino kely tsisy zany le fagnaraha-masony le asa natao kanefa rehefa mipetraka zay le état régional zay miasa tsara be le reo hoe gouvernement régional magnara-maso le vola agnanaovana le asa. Mety tsy hisy rano be miambina ntsony eto Tomasina ka mipetraka rano be zany tsisy rano be zany satria kanaly asan'ny commune nge kanaly fa noho le tsy fisy an'le 60% ny vinavinany état régional dia tsy afaka mihetsika izy efa nanomboka noviagna mantsika hoe canal be foroaka zao hoe amboarina eza tsisy vola agnarahana anazy zay eo. Fa efa nampanatanteraka daholo zany ny ankamaroany teny voafahatra manko anatin'izay raha mipetraka le état régional. Ia, karaha izy nazaventsika tambolongany takeo misy anankiroa ny gouvernement dia misy ny gouvernement any foibe na national dia misy ny gouvernement régional. Dia gouvernement régional reny no magnara-maso aty fotony magnara-maso le asan'le olom-boafidy aty amintsika. Ia, dia dikan'izay tsy maintsy misy ihany koa zany ny commissaire régional. Ia, misy ny commissaire régional magnara-maso le zavatra rehetrarehetra reo. Mahafinaritra be le resaka mahafinaritra be magapaka antsika satria efa 10 minitra sisa dia tsy ho tonga ny adiny iray inona inona no andao sakitsika ny olona Angelette andao sakitsika sy resentsika lahatra trano tsy rekaka mihitsy mamerina an'izany satria adogoavany ty ady atrehantsika ty satria samy te ho tafavoaky ny ala daholo tsika rehetrarehetra dia dikan'izay zany zao efa samby hoe hiady hoe ataovy aty amin'ny faritra fa zay aty mifaninana aminareny faritra hafa ihany koa andao dia inona ifaneraserana aminareo ihany koa satria mety betsaka ny olona mijery ihany koa mangetaentan'izay hoe mahafinaritra be zany resaka ny antoko politika gasy misy zany fa aleo tsika andeha hirohatra any inona ny ifaneraserana aminareo ny adresy ny tambazotra raha misy azonao ambara daholo ve zay rehetra fanetana. Ia, voalongany tegna magnentana tsika jiaby mihitsy a Madagasikara andao atsika ametraka ity état régional ty satria ity no lalany tokana ivahatsika amin'ity crise mahazo atsika Madagasikara ty raha vao tafapetraka tsara ne ty mandroso Madagasikara tegna mandroso le izy ka andao re tsika tanora ray aman-dreny ndao tsika ampivoy ity plateforme état régional ty
raha ohatra ka mahalignanareo zany hoe hihitra ao anatin'ny plateforme état régional afaka mitsidika ao amin'ny Facebook plateforme état régional ao atsika mahita andinidiny jiaby na koa atsika magnatona gasmi ao atsika ao ary amin'ny Ankiriry dia na koa atsika magnatona ary amin'ny bazary kely amin'ny Taratra ao atsika dia afaka mandray atsika fa inona ny anjara toeran'ny vahoaka sy ny anjara andraikitra ny vahoaka ao anatin'le mba ahafahana mametraka an'le état régional hatreto alonga zany hoe mbola zay ao anatin'ny plateforme ihany no mivoy ananjy satria le antony ange mbola tsy mazava tsara be amin'ny vahoaka madinika dia raha toa ka hoe voazava normal atsika zao magnaraka zao fa mafantatra hoe zao le objectif ny plateforme tafapaka mandeha le bosy aloha rek mandeha le bosy aloha rek mikorongorana akagny hoe raha tafapetraka ny état régional ty dia androso Madagasikara dia manana ndraikitra ny tsy araikiaraiky amin'izay mampafantatra n'le olo ankaiky ananjy hoe sao dia mba marina ihany le raha nivolananao takao tamin'ny vatofantsika igny hoe ny plateforme état régional olo mampandroso Madagasikara iange na olo mitsotro na olo sahirana manana etaeta mpandroso Madagasikara ty fa noho tsy fahafantarany dia lasa mijery fotsiny izy ndao aky mety izika tokony olo hoe tena fitiava-tanindrazana marina neny atoko politika gasy misy amin'ity état régional ty eto zay dia magname toky anareo fa ity ihany no la clé ivoatsika amin'ity crise ty ndao re tompoko ndao toanatsika ity plateforme état régional ty mba hialatsika amin'izao crise be dia be mahazo atsika zao ny crise aketo nefa jiaby na crise agnaty vilagny na crise politique na crise toe-karena mandeha daholo izy daholo ka ndao re tompoka atsika anaraka ity plateforme ty fa ity no la clé voatsika amin'izao ndeha indositsika ampandroso ty Madagasikara malanatsika amin'le hoe fagnentanana atsika vahoaka andao tsika vahoaka mba hazoto ifidy raha tonga ny fotoagna ny fifidianana ny référendum ndao tsika andeha hifidy le hoe ny état régional fa ity ihany no indositsika agnavotana ty aza kamokamo tsony aka mandeha mifidy satria hoe tsika ne zany problème atsika Madagasikara zany hoe nandeha hifidy dia tsisy varane ka amin'izao fotoagna zao raha mipetraka ity raha atao ity référendum ty ndao tsika andeha hifidy ny état régional fa androso Madagasikara atsika eny ary dia isorana be dia be Angelette Razafinarivo zay niaraka tamintsika tamin'ity an'ity nitondra an'izay faneho-kevitra zay avy eo anivo ny plateforme état régional izy mpianatra nivoaka avy tao amin'ny université any Barikadimy ary ihany koa mpanabe anatin'izay ndroa hevitra nirahana tamin'ny teto moa zany dia ny fahalalahana maneho hevitra tamin'ity an'ity dia isorana be dia be anazy nanaiky tsy nisalasala hiaraka tamintsika teto nitondra ny faneho-kevitra avy amin'ny niresahana ny mahakasika ny toe-draharaha am-pirenena moa zany amin'ny ankapobeny dia isorana ihany koa anareo zay naharitra niaraka taminay hatrany am-piandohana ka hatramin'izao ora sy fotoana amarananay ny fiarahanay zao dia ankasitrahana ihany koa Zinarandrenarisoa niaraka nisalahy tato anatin'ity vato fantsika ity ankasitrahana atsika rehetra indrindra ny vahintsika akakinambarany namana Fabienga Benarivo teo satria dia efa lavalava tokoa izay fotoana niarahantsika teto zay amin'ny heriny anio dia vahiny hafa indray no raisika ary loha hevitra hafa indray no rentina amintsika ato anatin'ny fandarana vato fantsika dia makasitraka be dia be Angelette betsaka ny fanazavana izay nentiny teto betsaka ny azontsika alaina amin'ireny fanazavana nentiny teto ireny ka dia makasitraka indrindra nanaiky resadresaka teto sotra betsaka teto manam-pena tompoko lahy mandrapitafa tompoko vavy